distrika Ambositra commune Imety sy Faizay mifanenjana ny tady noho ny fananganana tohadrano. Fangararana sy fampandraisana anjara ny teti-bolona mpanjakana 7 amin'ny 100 sy 5 amin'ny 100 ny notiny Madagasikara. Maro anisy ao amin'ny antenimieram-pirenena tsy tondra fitoniana ara-politika. Alatsinainy fahavalon'ny volana Jolay taona 2024 amiraba tompoklasy tompokovavy tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-bavao manasana mpanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny antsipiriam-bavao hatramin'ny farany. Totosa antapilaminana sy tapamendriana ny sabotsy lasa teo ny fanamariana ny 12 taona ny joron'ny antoko-tiko Madagasikara tetsy amin'ny Magoro Tanjombato avahoaka analo no namaly ny antso na dia 2 andro monja zano any antsona azy ireo. Antoko politika miasa velona ary matanjaka ny antoko-tiko Madagasikara ary tsy miembotra na dia teo azy ireo sedra ny anjady tamin'ny mpitarika sy ireo mpikambana ao aminy. Akoatra ireo mpikambana dia ny fanotrona tamin'ny antoko-tiko Madagasikara tiany Tanjombato ihany koa any firaisankina sy ireo antoko politika samihafa. Famitinana makasika izay. Velona matanjaka ary miasa ny antoko-tiko Madagasikara tsy honohony fa azony tsapahitanana izany tamin'ny fotoana nateo amin'ny fitondrana azy. Ny abo avokoa retondro rehetra mitoyntolo ao Madagasikara fanavotana firenena manoloana ny fahantrana sy fanagejana amin'ny endry samihafa ny filompanorona ny antoko Marc Ravalomanana izay nilaza fa andray anjara ny fifidianana be ny tanàna ho avy izao ny tiko Madagasikara. Fanazavana nentin'ny filohan'ny mpanorona ny tiko Madagasikara sy mpitarika vovona firaisankina Marc Ravalomanana. Ka noho izany ho fanomezana ny tolonara sy ho fanamafisana ny fanorenana izao fitondrana izao fanoherana izao fitondrana izao dia ambaraka etona fa andray anjara amin'izay fifidianana be ny tanàna manaraka tsika. Zay ny toromarika aminareo. Noho izany dia mila vonona daholo sika rehetra amin'izay olona hitanareo ihany koa fa mitovy fomba fijery aminareo. Ianareo solombavamboako reto zany dia malala tsara reto olona manana fitiavana, finiavana, fasahiana dia mbo miara midingy sika. Ireo olona any amin'ny toerana koa mahafantatra tsara fa tsy tonga dia vonjevonjena fotsiny dia olona makaty amiko aty ny lany. Inganeka tsisy zany. Sarotra sy mavesatra ny adidy miandry anareo, miandry atsika ato amin'ny fanoherana. Noho izany fiatrena ho ia zao fahasahiranana mahazo mivoaka zao no ataotsika. Noho izany mila discipline be zao. Tsika tsy hanampitampi ary tsy hanila ikilaka fa zay maharaka tsara ny tanjona kendrentsika hoe zao ny tanjonay ka rehefa tsy mitovy amintsika izy tsy maninona loha zay aloha eritreritra fa raha mitovy amintsika izy araba soa araba tsara anatevina antsika. Iray amin'ireo antoko politika 5 eo anivon'ny firaisankina any tiko Madagasikara ho fanavotana Madagasikara dia vonona iara-dalana sy fanohana ny TIM sy ny HVM ny Front National. Izany dia ho fampivondronona ny erany oerana ny tsirarina sy ny tsy fahamarinana manjaka eto amin'ny firenena. Hoy hatrany Riva Kotovao. Ay le mino fotsiny tsy miteny hoe mino dia mipetra ao fa mino fa masahi ndao tsika hitsangana na mandresy ianao na resy ianao androany tsy misy resy sy mandresy eto fa isika rehetra miara-mandresy eto amin'ity firenena ity. Koa dia maka herin-drehetrarehetra satria ho avy azakazaka ao sahady ireo sehatra maro samihafa zay hitakina ny firaisankina antsika ary maninona moa ndre matompo président hitakitsika an'ilay firaisambe satria takiny ny vaninandro zany. Andao sokafana le varavara amin'ny firaisankina aza matahotra tsika satria mafy be ny olona amin'loantsika, mivatravatra ny olona miady amintsika, manana ny tanjaky ny vola, manana ny tanjaky ny fahefana ny olona miady amintsika ara-politika. Kanefa ho avelo an'izy aty firenentsika ity, izy no hanome ny ohatra ao anatin'izany firaisambe zany. Ndao sika iray eran'ity nosy ity mba ahafahantsika manavitra ny firenentsika satria amiko dia zany ny zava-dehibe mino ao firaisantsika zany. Fa dia zay ny matofilo tsy lavateny fa dia manantena an'ilay firaisambe ary mino sy manantena fa anisany hitarika an'izany ianao satria efa miporofonao fa
afaka mitarika an'izany ianao afaka mampitambatra an'izany ianao a koa dia andao isika fa vonona izahay vonona ny ao amin'ny firaisan-kina vonona ny ao amin'ny antokasivem hiara-dia amintsika anavitra n'ity firenena ity sotra tomboky lavitra tokovavy nanao teny fianianana teo anatrehan'ny filoham-panonona ny tim maravalomanana kosa ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko lany tamin'ny anaran'ny firaisan-kina fa tsy andraraka ilombiandoha amin'ny andraikitra sy famitokisana napetraka eo amin'izy ireo nandritra ny lalona-pankalazana ka izahay eto président satria nomen'andriamanitra tombony olany isolotena ny vahoaka isolovava ny vahoaka malagasy dia eto izahay manangana ny tananay izay enina menada vonona ijoro vonona iaro vonona niady ho an'ny antiako Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy ary tsy manao velorano tsy velorano i président fa fianianana ho anay solombavam-bahoaka tsy andraraka ilombeandoha fa vonona ny anao ny zavatra tokony ho atao ijoro mahasolombavam-bahoaka ho an'ny antoko ho an'ny firenena ho an'ny vahoaka malagasy tsy hamadika ny zavatra natao ho député Vanina tsy katsaka afa-tsy ny tombontsom-bahoaka ireo solombavam-bahoaka firaisan-kina ho ny filoha Marc Ravalomanana anova zavatra eo anivony antenimera-pirenena ihany koa izy ireo tena iady ireo ilaza ny zavatra rehetra misy eo ary ho fantatray satria fantatra reo tsara fa hoe atao député Vanina sy mendrika izy ireo dia nahita hevitra anankiray zay satria ny resaka tamin'ndrareo tany Angletera vita ny fifidianany voatendry ny premier ministre maly ohatran'izany koa ny ndrareo any Frantsa sy ny Eropa rehetra ny vitany azy miara-miainga daholo tsika amin'ovina inona ho mahatonga anareo afaty amin'ny anay ity ny anareo izy tokony ajoro misy olona manara-maso manapaizana manara-maso amin'ny lalàna misy olona manara-maso amin'ny fanatanterahana ny asa atsanganareo zay zany karazana cabinet anankiray miaraka aminao hoe reto ny tolo-dalàna opetrakatsika any reto masomy vahoaka dia am'izay mangarahary io ho hitanareo tsara zay natao hoe tsy maintsy anangana n'lay sado cabinet ho anareo izahay dia rehefa mandeha nareo tsy mandeha rery fa vao tonga eny nareo dia tia ny tolo-dalàna aseho aminareo zao fahaizanay azy tonga manomboka amin'ny latsinainy zao dia iresakitsika ary rehefa miresakitsika dia omena inareo l izy tsy anery anareo zay fa anazava azy aminareo satria nareo mandeha reryrery dia mandeha tsiraray fa amin'ity ataontsika tsy fafiry ny zavatra ataontsika io fa aitsika manao an'io noho izany fanovana lehibe ho ataon'ny mpanohatra ao amin'ny assemblée nationale zay fanovana ataonay zay efa mandingy zay hoe ahoana natanterahana azy amezana azy tsara hoe ireo député atsika ireo fa tonga eny mba mitovy ny tenitenenina mba misy ny tolo-dalàna sehony ary mba mirahina tsara izy ireo fa izy ireo mantsy samy manana ny eritreriny satria tsy nahazo an'izay formation zay na tsy mahazo an'izay équipe zay fa manomboka zao reo dia anana an'izany mba ho député ho solombavam-bahoaka mendrika tsy menatra amin'ny resaka amin'ny sasany ary mba hitovy ny fomba fiteniny député Vanina efa nanangatana teto paster raha fa nametsy-odrana taovy tsara ary député dia za koa mametsy-odrananareo tafita somatsara ny zatra ataonareo raha mpitso talata moa ny ivory voalohany ireto solombavam-bahoaka Madagasikara voalany ireto fantatra ihany koa fa efa andalam-pandiniana amin'ny fitsanganana vovonana iray lehibe kokoa ivondronan'ireo antoko-mpanohitra rehetra izay raha fitinina ny akon'ny fankalazana ny faharoa amby roapolo taona ny joron'ny antokotiko Madagasikara izay natao tetsy amin'ny Magoro Tanjombato ny sabotsy lasa teo fa tsy hitondra fitoniana ho an'ny mpitondra velively sy ny fisian'ireo lazaina fa maro anisany anivon'ny antenimera-pirenena ho ny mpanaraka raharam-pirenena Iada Jean-Pierre Androany ovomafy ny mpitondra raha anangam-pahavalo ny mpanohitra ho ihany ny fanazavany Yasinandria Malala sy Andry Sirakotomara tsy hitondra fitoniana sy famarina toerana ho an'ny mpitondra fanjakana ireo lazaina fa maro anisa eo anivon'ny antenimera-pirenena ho ny mpamakafaka ny raharam-pirenena Iada Jean-Pierre ovomafy ihany koa ny mpitondra manangam-pahavalo ny mpanohitra satria tokony aloka-baravarana ifampiresaka amin'ny hery fanoerana ny fitondrana fa tsy manangam-pahavalo toy izay nisy nandritra ny fotoana maro fantatsika tsara nefa na dia efa tamin'ny 2009 ary nandray fahefana ny flo andrenirena rajoelona dia tamin'ny 2019 zany tamin'ny 2018 zay tena nandraisany ny fahefana ho voafidym-bahoaka araky ny filaza zany dia fantatsika tsara fa nanomboka teo dia nanana ny maro anisa atao amin'ny antenimera-pirenena raha araka isa ny fitondram-panjakana
fa tsy nanana herijika mihitsiny ametraka ny atao hoe stabilité politique teto amin'ny firenena ka ankehitriny raha io anteny mera-pirenena io raha izao isa hananana zao satria efatra io eo ny elanelany dia tsy hanana ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao mihitsy nylay atao hoe stabilité politique satria izay no mahatonga n'le hitenenako hoe lasa géométrie variable ny fanapahan-kevitra rehetra tonga ao ny dikan'izay zany dia tsy ho stable mihitsy ny politika eto amin'ny tantsy ny fanjakana satria ny anteny mera-pirenena koa eto amintsika raha ny fiasa hatramin'izay dia angady mondry tsy matapakahatra satria nininona fahefana rehetrarehetra teo ampelatana ny anteny mera-pirenena hatramin'izay ka hatramin'izao a dia na ny gouvernement ary dia afaka nanda tsy hanao ny asany teo anatrehandreo anisan'izany reny hoe resaka momba ny fanehoan-kevitra amin'ny fionany gouvernement sy ny député reny ndikan'izany zany raha io parlement mipetraka amin'izao io a dia tsy hametraka mihitsy ny stabilité politique misy eto Madagasikara satria dia tena mandringa le izy satria tokony mipetraka tsara ilay hoe tokotelo mahamasana andro kanefany zao efa hitantsika sady zao a fa na ny fiaraha-miasa eo amin'ny mpanohitra sy ny mpitondra azany e dia tokony hisy fiaraha-miasa amin'ny fomba rehetrarehetra hoentina mampandroso ny firenena ny fifanoherana tokony isy dia fifanoherana tokony hoentina mampandroso ny firenena fa rehefa tsy mametraka an'izay ny mpitondra hoe ny fifampiresahany amin'ny mpanohitra dia ho fanohitra hampandroso ny firenena fa mametraka ny hoe ny fampiresahany amin'ny mpanohitra dia fifanoherana sy fifankahalana dia mitoy tony teo aloha ihany a tsy misy zavabanina satria ny mpanohitra dia tsy maintsy itsikera foana ny tsy mety ataony ary izy zany dia hanohy foana ny tsy mety ataony raha izao fipetraky ny raharaha zao ny jereny iovaova ihany koa ny fanapahan-kevitra ary tsy ho fantatra mazava ny tena toerana misy an'ireo solombavamboaka tsy miankana ireo vola ny nalany azy ireo ary vola ihany koa no tadiaviny ho iantrany ny fanazavana ity mpamakafaka raharam-pirenena ity zany ny volana ny parlementaire isy eto amintsika zany dia hiverina amin'ilay hoe géométrie variable zany ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra ao satria tsy ho voarefinao amin'ny fomba ahoana mihitsy ny mety ho fanapahan-kevitra rehetrarehetra ao anatiny ny anteny mera-pirenena satria misy an'ireo tsy miankana ireo satria ireo zany a dia azo antoka fa vola ny natonga azy ho candidat dia vola koa no maha député azy raha mpitso moa no ivory voalohany etsimbazaza ireo solombavamboaka voalany tamin'ny fifidianana farany teo ireny antom-pivoriana ny fifidianana izay ho filohany anteny mera-pirenena sy ireo bromaritra mandady amin'ny tany amandoalika izay no azo ilazana ny fiainan'ny malagasy manoloana ny olana ara-toekarena izay mifandraika amin'ny ara-tsosialy iainan'ny malagasy amin'izao fotoana izao maizy kitroka tanteraka ny fiainan'ny malagasy ho ny Front National ny Antokotim Marc Ravalomanana ny sabotsy lasa teo nandritra ny fandraisam-pitenenany ary tena efa mitraika any anaty volaniny tsiraray hatry ny ela ny fahantrana ho ny fanazavany rampanazavany maizy kitroka tanteraka ny fiainana malagasy raha ny lafiny ara-toekarena sy sosialy ny jirena ho ny filoha Marc Ravalomanana Front National ny Antokotim ny sabotsy lasa teo nandritra ny fankalazana ny faharoa-roapolo taona ny Antokotim manam-pirofo izany ireo lafin-javatra maro izay tsy maintsy zokay ny malagasy isan'andro eo amin'ny lafiny ara-toekarena sy sosialy dia latsaka akaterena ny firenena malagasy satria mahantra ary miha mahantra ny vahoaka malagasy ankehitriny miha mahantra izy satria mividim-piainana tsy zakany tsony miha mahantra izy satria tsy misy ny asa omeny ny zandrany nomeny ny vadiny mitombo ny fangalarana mitombo a ny famonoana olona ary mitombo a ny osoko na ny corruption izay ataondreo miaratsy ny fanabeazana sy ny fampianarana ary miaratsy toy izany koa ny fiainan'ny malagasy tsisy tsony a izay mandala zany sotovana mamalagasy azy zany miapotika ireo fotodrafitrasa tena ilain'ny vahoaka maro anisa any amin'ny tantsaha tena potika koa raha fitina dia maizina tanteraka ny hoavin'ny vahoaka malagasy mbola ainao mafy noho izao ny fitangan'ny vidim-piainana afaka volana vitsy malona ny tombana ny amin'ny mety akara ny viditsolika ny sarandalana tsy maintsy hiakatra anaraka izany koa ny vidinentana ilaina ho amin'ny andavanandro tsy aivina fiafatafiakatra eo anelanelany 5,000 sy roetsy hatramin'ny 2,000 ariary ny vidin'ny lafarina ray gony amin'ny 50 kilao etsakilany tsy miakatra fa mitotongana ny fahefamividin'ny malagasy mizaka tserany aina ampizokain'ireo mpitondra ny tsy fahaiza mitantany iny vaovao iny ihany koa no ivadiantsika amin'ny pejin'ny sosialy mampiakatra vidinentana na manina ny fatrany ankamaroan'ireo mivelona amin'ny
sakafo vita amin'ny lafarina manoloana ny vidiny izay midangana dia midangana tao anatin'ny andro maromaro izao. Tsikaritra ho ireo mpivarotra fa mihena ny mpanjifa ary kely ny tombo marotra azo. Fanadihadiana nataon'ny mpanao gazety Ando Miaratina sy Ambola Avatsara. Niatraiky amin'ny asa fitadiavana ireo malagasy sy maro ny fisondrotry ny vidiny lafarina amin'izao fotoana izao. Raha mbola 4 alina sy 2 ariary ny gona amin'ny lafarina 10 kilao iray volana lasa izay, mananika ny 5 sy 2 alina sy 2 hetsy izany amin'izao fotoana izao, izany hoe nisy fiakarany 5 sy 7 alina ariary. Tsy maintsy manova paikady manoloan'izany ny mpivarotra mampiasa lafarina toy ny mpivarotra mofo. Tsy miakatra ny vidiny fa miena kosa ny fatrany sy ny habeny. Tsy maintsy mampiasa lafarina mora ihany koa ny mpivarotra, tsy siny fa tsy antoka be loatra anoho izy ireo tsy nanova ny vidiny. Mifatra fotsiny na eny izay nanaovana anazy. Izany ohatry ny te hifixation an'le hoe lafarina ohatra hoe malagasy foana zany ny fampiasana ohatra. Nefa rehefa tsy misy le malagasy dia tsy maintsy manao Egypte arakarak'izay misy eny amin'ny mpivarotra. Nefa ny amin'izay le vao hoe miova zany le lafarina dia nankalitao amin'ny mofonay ara zany lasa ohatry ny hoe miaratsy fa miena amin'izay araka zava-misy zay. Ny habe amin'ny mofo mitsena betsaka tsy dia afaka manena an'le izy hoe olokely zay. Fa fotsiny zany hoe misy fitenehana hoe alao mihina kely toy izay mandre fotsiny fa mitombobarotra ao anay zany lasa ohatry ny hoe mihena satria le lafarina le ino ty le matériel ampiasainay zany na menaka na siramamy na ny lafarina dia miakatra daholo. Voakasika mivantana ihany koa ireo mpivarotra hanimasaka izay tena be mpanjifa eny an-tsena eny. Teo aloha 200 ariary, 300 ariary dia efa mihinana lasopy. Tsy maintsy mampiakatra ny vidiny hoy ireo mpivarotra ka lasa 500 ariary zany amin'izao. Andro vitsy lasa izay mantsy 503 ariary ny kilaon'ny paty, lasa 400 ariary amin'izao. Ie, betsaka mpividy aloha le izy. Fa le fiakaran'le vidin'le entana koa miakatra. Izay zao mety malampaty 20 kilao isan'andro. Isan'andro. Kely zato na marotanay dia lasa 700 misy mividy ihany dia misy tsy mividy. Amin'ny fiakaran'le izy 500 sy telo taloha dia lasa 400 amin'izao. Tsy misy ny tsena, miena ny tompom-barotra azo ho ny mpivarotra iray. Tsy mividy lafo ny olona ka tsy maintsy manena ny vidiny mpivarotra, raha tsy izay miaka ny entana tsy misy mpividy. Tena tsisy nefa le lafarina niakatra be anampanjinjara sasany ary efa 5,000 ny kilao amin'izao fa izay ena amin'ny demi-gros maka dia mba mahazo 207 ny kilao. Vidiny ara vao miena satria tena ny tsena tsisy dia taloha ary izay zao tsy nanao mofo akondro amin'le arizato mihitsy dia zao lasa nanao indray amin'le tsisy tsena. Nainaina be daholo ny olona hoe tsisy tsena dia arizato sy 200 no entin'ny olona dia raha vao tsy manao ianao dia tsy mahalafo dia aloha manao kely toy izay le tsy mahalafo mihitsy. Ny entana lamy fa kely ny tombony azony. Raha ohatra zany zao hoe makakondro 10 kilao zao ianao taloha azahoana ohatra hoe 5,000 sy 2 alina iny dia zao ohatra hoe 5,000 sy 2 alina, 2,000 sy 2 alina sisa ny azo amin'le akondro. Voakapoka anaty fiakaran'ny vidim-piainana ny vahoaka malagasy, samy manao izay avelona azy sisa ny rehetra. Ankoatra ireo entana fampiasa mandavanandro, mandrangarangany ihany koa ny mety ho fiakaran'ny vidin-solika sy ny sarandalana izay tena iankina ny fiainam-bahoaka. Raha ny tasiainana ankehitriny, tsy misy fijerena ny sosialim-bahoaka izay mametraka ny Madagasikara ho manatapahana ambony indrindra aty Afrika. Ny mpitondra izay tompon'antoka voalohany variana tsy manana paikady hamoana ny vahoaka anatin'izao lavaka mangitsikitsoka izao. Fa nilanja Sorabavety ary nanatanteraka fitokonana androany ny mponina ao amin'ny komina Imito distrika Anambositra. Tsy nifanarahana ho izy ireo ny fanangana ny komina fa izay fotodrafitrasa ao amin'ny komina misy anay izay mety hiteraka voka-dratsy amin'ny fiarin'ny mponina ao Imito. Fanadihadiana. Mpifanenjana nitady eo amin'ny komina ambanivohitry Imito sy ny komina ambanivohitry Fahizay ao amin'ny distrika Anambositra. Tsy ankasitrahany ireo mponina ao Imito ny fananganana toha-drano nataon'ny komin'ny Fahizay ao amin'ny farina Andendemboka Fokotany Ambohidravaka komin'ny Imito. Tsy nisy fifampiresahana tamin'ny ben'ny tanàna tao Imito ny fanohizana ny fananganana io fotodrafitrasa io izay efa nanomboka tamin'ny taona 2024 raha ny fanazavana. Efa nifampiresaka ihany ireo ben'ny tanàna rotota teo aloha mba hampitsarana ny asa fanamboarana saingy amin'izao fotoana izao dia miverina manohy ny fanamboarana ilay toha-drano indray ny ankilany ka antonona tonga ireto mponina ao Imito ireto nanao fitokonana androany. Akany amin'ny tenanay amin'ny mahaben'ny tanànanay tsy nisy ny demande, tsy nisy ny ataontsika hoe ny permis de construire n'izao fotodrafitrasa izao teo anivon'ny commune ary indrindra fa tsy nisy ihany koa ny étude
d'impact environnemental raha ohatra ataontsika hoe atao anatin'ny commune-ny mito ny ataony fotodrafitrasa tokony étude atao anatin'ny commune-ny mito zany mandeha ny fanadihadiana arak'izay. Eo ihany koa ny étude socio-économique tsy nisy ihany koa zay raha ho anay tato amin'ny commune-ny mito satria ireto vahoaka ireto dia vahoaka monina sy mipetraka manodidina an'ity faritra ity kanefa dia tsy mba nisy fanontaniana dia kely aza hoe azo atao ve ny manorina sy manangana an'ity fotodrafitrasa ity sa tsy azo atao, ahoana ny fiantraikany na ny impact an'ity fotodrafitrasa ity raha miorina, manahoana ny ataontsika hoe ny velaran-tanimbary izay midadasika ao ambany avaratra ao tondrahan'ity rano eto ity ankehitriny anefa dia ho avily makany amin'ny commune rurale Fehizay ny rano. Tsy fantatray daholo zany pitopitson-javatra rehetra izany. Izay no mahatonga anay manao hetsika fanairana indrindrandrindra fa fitakiana amin'ny tompon'andraikitra mahefa rehetra ara-panjakana indrindrandrindra avy aty amin'ny faritra Moromanisy ny distrika Ambositra sy ny Fandriana Rotota. Ny antony dia efa nisy ihany taratasy nalefa ny mpikambana tato amin'ny vondron'olona ifotony nakany amin'ireo tompon'andraiki-pahefana rehetra hatramin'ny tenako ka noho izay fitarainana tany zay dia nisy ny taratasy navaliny governoran'ny faritra Moromanisy zany ho valin'ny taratasy dia hoe tokony hisy fandaminana, tokony hisy marimaritra iraisana, tokony hisy fifanantonana fifampiresahana dia nikenay izay tolo-kevitra nataon'ny gouverneur izay. Izahay commune-ny mito tsy mandahany zany mihitsy fa ny zavatra mampalahelo anay ankehitriny dia ny commune-ny Fehizay no mangataka rano ato amin'ny commune-ny mito, izy indray nefa tsy manaja le fepetra sy le fitsipika no takin'ny lehibe ny gouverneur atao aminatin'ny faritra izay. Miantso ny tompon'andraikitra mahefa noho izany ireo tomponina amin'ny commune imito ireto ijery akaiky ity olana goavana mety hiteraka zava-doza eo amin'ny commune Rotota ity. 7 amin'ny zato aninotin'ny Madagasikara eo amin'ny fangararana sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny teti-bolam-panjakana tamin'ny taona 2024 raha nivokatry ny fanadihadiana maneran-tany mikasika ny fangararana ny teti-bola fanadihadiana izay nataon'ny firaisamonim-pirenena M6 tatao miara-miasa amin'ny International Budget Partnership ary ny UNICEF teto Madagasikara. Mbola ezaka goavana ho ny fanazavana ny famirenana ny vokatry ny fanaraha-masy momba io fanadihadiana io sy ny fahafahan'ny fanjakana mamoaka ny antotam-pahalalana ao anatin'ny tranokalany ny momba ny teti-bola ahafahan'ny olom-pirenena mahalala sy mandray anjara amin'ny fanatsarana izany. Ando miaratiana sy mbola avatsara. 7 amin'ny zato ny noty azon'ny Madagasikara ho an'ny tany fangararana ny teti-bola mpanjakana tamin'ny taona 2024. 7 amin'ny zato ho an'ny fampandraisana anjara ny daholobe ary 1 amin'ny zato ho an'ny fanaraha-maso ny teti-bola raha nitatitry ny fanadihadiana nataon'ny firaisamonim-pirenena M6 tatao miara-miasa amin'ny International Budget Partnership ary ny UNICEF. Raha hitatitra io mbola ambany dia ambany ny tany fandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny dingan'ny teti-bola. Mitotongana ihany koa noho izany raha oharina amin'ny vokatra tamin'ny 1 5 amin'ny zato mita amin'ny 7 amin'ny zato. Niakatra isa ray kosa ny noty teo amin'ny sehatry ny fanaraha-maso ny teti-bola. Isaky ny roa taona no hanaovana ity fanadihadiana ity ka iray amin'ireo firenena 5 amin'ny zato nanaovana tomba ny Madagasikara. Ilaina ny famerenana ny vokatry ny fanaraha-maso momba ny fanadihadiana, ny fangararana sy ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ny teti-bola mpanjakana satria tsy misy afa-tsy ny teti-bola ihany no ahafana mijery ireo laharam-pahamehana ho ana firenena iray toy ny sosialy, ny fanabeazana, ny fahasalamana. Fa ny teti-bola ihany zany no ahafahana mijery hoe inona ny laharam-pahamehana voavaly an'ilay fitondrana anankiray zany ary anisan'ny lahara-pahamehana andetako hoe loha laharana izay misy ny firaisamonim-pirenena sy ny eo amin'ny UNICEF mazava ho azy ny sehatra sosialy, fanabeazana, ny resaka fahasalamana, ny ankizy dia jerevana zany hoe ilay fangararany teti-bola sy ray sora-bola voasoratra zany ao anatin'ilay teti-bola mpanjakana fe mamaly an'izay filany izay. Ka io fangararany teti-bola io zany no tena arahana maso dia ny fampandraisana anjara ny olom-pirenena amin'ilay teti-bola. Tsy ampy ny fizarana amin'ny maso ny antotan-kevitra sy ny antotam-pahalalana omeny fanjakana mikasika ny teti-bola ka tsy ahafahan'ny daholobe manoho hevitra sy mandray anjara amin'ny fanatsaran'izany. Dia ny fanatanterahana an'ilay izy tokony misy tatitra mandritra ny taona
mitatitra ao anelam-potoana ary mitatitra faran'ny taona reny zany antsoina hoe teti-bola daholo reny satria document budgétaire daholo reny dia ny ministera zany ny toe-karena sy ny vola no manandraikitra aloha zany dia toka hoe mamokatra an'ireo document budgétaire reo na reo teti-bola nyresako reo ary mampahafantatra azy ho an'ny rehetra na ho an'ny daholobe ao anatin'ny tranokalana na ny site web dia izay no arahana maso zany amin'ilay izy any amin'ny farany zany vao miditra ny cour des comptes raha ohatra ka rehefa angarahana ny resahana hoe rehefa misy an'ilay tatitra voaka ny ministera ny toe-karena sy ny vola dia iny no tsirian'ny cour des comptes na anaovany audit hoe mitombina tsara ve ilay tatitra natao tamin'ny fanatanterana ny teti-bola. Totosany 5 Jolay lasa tao ny fizarana ny vokatry ny fanadihadiana maneran-tany mikasika ny fangararana teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024. Ny firaisamonim-pirenena misy tatao miara-miasa amin'ny International Budget Partnership UNICEF no nandraikitra izany fanadihadiana izany teto Madagasikara. Pejy ny fitatirana kosa indray averanjavony ny vola alohan'ireo mpisehatra amin'ny fitatirana kanefa ny lalana tsy misy fanamboarana fatazam-potsiny ny fahampotehany ho ny fanemonkevitra samihafa apotika ny fiarin'ny mponina manoloana izany mila vahaolana mainka ny fanamboaran-dalana eto Antananarivo sy ny faritra manodidina rehetra tsy hitara ny fahavoazana efa iainana amin'izao fotoana izao ho ny fanazavana no io anton'io indrindra ihany koa sy vokatry ny fahafahan'ny komina manao asa araka ny vola eo am-pelantanany dia nasy mpanamboarana ny lalana fampiasan'ny be sy ny maro etsy Betavoangy ao anatin'ny komina Andranonahitra distrika Antananarivo Atsimondrano ny Antsiprianzay. Afaka namaly ny filan'ny mponina ny komina Andranonahitra nanamboatra ny lalana eo Betavoangy hampandalana izay nampijaly ny mponina sy ny mpitatitra efa fotoana naharitra izao voafeny ny volan'ny komina no fanazavana ebe ny tanàna ao an-toerana ka nahafana ny roso tamin'ny asa fanamboarana. Raha io lalana io zany no jerena sy resahana dia anisan'ny nanahirana ny mpitatitra ny vahoaka mandeha tômôbilina izy io ary mampiteraka embouteillage satria efa simba be ilay lalana dia maro fitaranan'ny olona izay koa mijery dia fotoana zany zao anaovana azy zao volana ny komina anaovana an'izy satria volan'ny komina madidilo izy dia zay vao vonona ilay vola dia zay anaovany komina azy izy io zany taloha goudron dia efa simba dia ny fampiasakana teo amin'ny teknisianina komina dia pavely mety amin'izy dia natao pavely izy dia lalana eo amin'ny 240 mètres carrés ny vinavina zany amin'ny sabotsy izy io no azandianana satria herinandro no contrat fandaran'ny mpanao azy ny amin'ny tana azy nanomboka tamin'ny sabotsy io dia vitaina amin'ny sabotsy. Niteraka fahasimbana ho an'ireo fiara sy kodiaran-droa mifamezivezy ny faratsy ny ity lalana ity. Nisy loza mateti-pitranga ihany koa ka efa nielezan'ny tsao mihitsy aza fa lalana misy lolo ho ireo mpitatitra. Tsy ny eto Betavoangy ihany fa saika apotika avokoa ny lalana rehetra amin'izao ka hitakin'ireo mpitatitra ny anamboaran'izany tsy avery anjavony ireo vola alohan'ny mpampiasa lalana any amin'ny tompona andraikitra samihafa. Anona be mihitsy izy io manimba zavatra be mihitsy le miakatra eo indraindray ery apotony ery ianao dia tava mihemotra aty mihitsy aloha zay vao tapakatra indray makabahana. Fahasomban'ny fiara tsetra mpitatitra eto ary dia mba misy vokany ihany ilay izy hoe ataon'ilay lalana satria potika daholo ny fiara tonga ery ambony ery ny tômôbilina misy tena miverina manao maro sarera fotsiny aty ananiny aty ao ny tapaka resort ao maty vokatry ny lalana rasy daholo salan'izay daholo zany no angatahana mairie rehetrarehetra mba hikarakarany lalana fa tsy atao verin-javony fotsiny vola mpitatitra rehetrarehetra amin'ny vidina solika zay indrindra manko ny tena zavatra lehibe zay hoe tsy ny atao tosy ihany koa tsy mirano fa manerana ny Antananarivo ray manontolo aloha zany dia mijalina izay mpitatitra tena mitondra amin'ny fangirofirina tanteraka mihitsy amin'ny resaka lalana ao ny embouteillage misy tosy anie aty zany tena mafy be ny embouteillage maritra adiny ray sasany ianao adiny roa anaty embouteillage fotsiny zany zao zavatra amin'ny côte d'Or zany dia vadika misy fiantraikany amin'ny vahoaka ilay izy amin'ny fitadiavam-bola fa zay indrindra mba any an-tanana indrindra ny fitondram-panjakana mba hoe karakarao ilay lalana asa atao very fotsiny ilay vola alohan'ny olona any amin'ny pataty any amin'ny hetra rehetrarehetra na mba sorodohan'ilay izy hoe mba hoan'ny sanda hoan'ny vahoaka verina hoan'ny vahoaka zavatra atao. Ankoatra ny lalana foto-dravitra samy maro no tokanana amin'ny komina Andranonahitra distrika Antananarivo Atsimondrano amin'ny fiandohany herinandro vaovao io toy ny foto-dravitra sapam-pianarana ara-panatanjahantena ara-pahasalamana sy ny sisa izay mamaly ny filan'ny mponina eny fotony. Ambany ny tahany fandoavan-kevitra amin'ity komina ity izay hitarafana ny fasahirana namidona isam-baravarany ny hetra nefa izay miantoka ny fampandehanandra rasy ho tamberina ndraikitra ho an'ny mponina tsirairay ka ny antanana ny rehetra nefa izany.
Lafy mavao hafa tanteraka kosa indray mbola lavitra ny lalana ho antsika eto Madagasikara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana antonona tonga ny hetsika kolokitra hikarakara hetsika ara-panatanjahantena antsoina hoe One Goal ny 13 Jolay ho avy izao. Miparitaka loatra mantsy ny fako plastika izay tena manimba ny tontolo iainana ka ho fandrisihana ny malagasy tsy hanary fako plastika no tena anton'izao hetsika ara-panatanjahantena izao. Yasin'Andriamalala sy Andry Rakotomala. Sady fanatanjahantena no fikajiana tontolo iainana no tanjona amin'ny hetsika ara-panatanjahantena kolokitra. Tsapa ho ny mpikarakara fa tena miparitaka izay tsizy ny fako plastika izay tena manimba ny tontolo iainana amin'izao fotoana izao ka anjara biriky entina iarovana ny tontolo iainana no tena fototra ijoroany kolokitra. Hetsika anankiray hoentina miady amin'ny fiparitahan'ny fako plastika izay be loatra tsy eto Madagasikara fa manerana izao tontolo izao mihitsy ny aingana avy amin'ny boky mitondra lohateny hoe kolokitra izy io moa zany izay tantara kely nosoratako moa zany dia lasa navadika ataontsika hoe mouvement ny kolokitra mouvement an'ny miady amin'ny fiparitahan'ny plastika amin'ny alalan'ny fanatanjahantena araka ny maha hoe kitra zay dia manana ny slogan hoe aza-paritaka amin'ny plastika fanamboarana kolokitra dia madio ny tanànantsika rehefa mavita kolokitra dia manangana ekipa satria hafa ihany koa zany hoe tezaina ao anatin'ny fanatanjahantena izay nikitra izay anisan'ny tena fanatanjahantena tiany olona indrindra zany hoe manabean'ny olona zany zay mampatsiahan'ny olona hoe efa maro loatra ny fako plastika eto Madagasikara andao mba hiara-entana hijery ny fombafomba sy ny fikafika rehetrarehetra mba hanenana n'izany fako plastika izay efa miparitaka be loatra zany baolina kolokitra na baolina vita amin'ny plastika no ampiasaina amin'ny hetsika One Goal izay tanterahana ny 13 Jolay ho avy izao. Baolina kolokitra no lalaovina amin'io. Ny kolokitra dia efa misy koa kola lavalava ozy izay zany intsiny nataontsika hoe prototype vaovao vao novokarinay izay mahasamy hafa azy ary vao milalao amin'iny le baolina vita amin'ny plastika iny olona dia tsaroana hoe ty le hetsika ty le tena antom-pisina eo ihany le lalao baolina kitra sy le baolina rugby fa mahatsapa tena zany ny olona hoe ty le ady atrehantsika dia andao hiara-entana ho an'ny tontolo iainana ho an'ny firaisan-kina ho an'ny fanatanjahantena ary koa ho an'ny fandriampahalemana satria tafiditra ao anatin'ny programan'ny scoutisme koa le hoe pisoholika ohatra dia tena mandray anjara mavitrika amin'izany mihitsy zany izahay amin'io isy ohatran'ny karazana défilé kely ho an'ny fandriampahalemana ohatra rehefa amin'ilay voalohany amin'ilay ouverture-ny amin'ny fomba scout. Baolina kitra sy baolina lavalava no ilalaovana mandritra ny One Goal iarahany kolokitra sy ny skoto ary ny commune Antananarivo renivohitra tanjona ny andrisihana ny olona tsy hanary fako plastika ho fikajiana ny tontolo iainana. Maresaka iraisam-pirenena andalam-panamboarana sekoly iray any ambany tany any Zaporida antsimon'ny Ukraine ny fanjakana Ukrainianina amin'izao fotoana izao fiarovana ireo mpianatra manoloana ny ady amin'ny Rosia. Nilaza ny ministry ny fampianarana lefitra Ukrainianina fa sekoly iray amin'ny 7 no simba vokatry ny daroka bomba ataon'ny Rosianina ka isan'ny vahaolana mahomby ny fanorenana ity sekoly any ambany tany ity. Vokatry ny ady eo amin'ny Rosia sy Ukraine, sekoly iray amin'ny 7 ny ara-pavoazana. Raha totaly sekoly 530 ny simba ary 700 no rava tanteraka vokatry ny fanafiana tao Rosia. Manoloana izany, eo andalam-panoren'ny sekoly ambany tany mirefy 7 metatra ny Ukraine ao amin'ny tanàna Zaporida ho fiarovana ny an'ireo ankizy mpianatra amin'ny zera bomba. Vinavina azaka mpianatra hatramin'ny 500 isa ary kasaina andraisana mpianatra amin'ny toam-pianarana manaraka io. Nanameloka ny fanafiana ataon'ny Rusianina amin'ny toeram-pianarana ny fikambanana tsy miankina Human Rights Watch. Manimbaziba ny rafim-pampianarana ny sekoly izany araka ny tatitra navokany ao amin'ny boky mitondra lohateny hoe Education Under Occupation. Nanamafy izany koa lefitry ministry fanabeazam-pirenena Ukraine ary laza fa fanitsaka tsara zony ankizy amin'ny fianarana ny fanafiana sekoly atao Rosia ka hitera fiantraikany ratsy ho an'ny ankizy izany rehefa tonga eo anivon'ny fiarahamonina izy. Vola mitetina 7.9 miliara euro tsy maintsy avoaka ao amin'ny Ukraine araka izany ho fanarenana ny foto-drafitrasa raha azona hiatrika ny 10 taona manaraka araka ny tatitra ny banky iraisam-pirenena nivoaka ny volana febroary teo. Iny vaovao ny maresaka iraisam-pirenena iny ankotopo klasy topoko vavy anonetiko nanakatorona indray ny fampahalalam-baovao tamin'ity ariva ity ankasitrahana firenenao niaraka taminay hatramin'ny farany ny sampana fampahalalam-baovao
manome fotoananao amin'ny raha mipitso indray. Veloma Marito.